Miarabantsika rehetra ary dia saotra an'Andriamanitra no ny hahafahantsika manatanteraka izao fandarana izao. Fandarana izay iarahan'ny mpanompon'Andriamanitra maro mandritra ny 410 andro hanatanterahana fampahirezana hitaomana ihany koa ny malagasy ho amin'ny fibebahana. Hiafara amin'ny vanim-potoanan'ny Paska izao fandarana izao. Andeha aloha isika hiaraka isaotra an'Andriamanitra hivavaka mialohan'ny hira sy andrenesantsika tenin'Andriamanitra fohy. Nderanao zay ry tompo Andriamanitra eo fa Andriamanitra lehibe ianao tompon'ny hery sy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Matoa tanteraka izao fotoana izao dia noho ny fahasoavana sy famindramponao ary fotoana tianay ararotina hampahirezana ny malagasy rehetra. Hatonga ihany koa ny malagasy hitodika aminao tompo Andriamanitra tsy toa. Dia avifanay masina mitenena mampahirezanay ary ho voninay trao irery zany ry tompo Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Dia anao hira anankiray isika, ilay hira hoe andriananahary masina indrindra. Eto ampiandohana dia haneho fisaorana anareo mpitsabo manam-pahefana sy tompon'andraikitra rehetra eto amin'ny firenena izay miara-miezaka tsy mikely soroka hitady fanafana ho amin'izao arety mifindra izao ary mitsabo ao anatiny ihany koa ny fotoana sarotra. Mankasitraka ary dia mampahery anareo fa mahatsiaro anareo ambavaka izay. Ny ten'Andriamanitra izay tiana hifampizarana amintsika dia teny izay fantatra ary manana ny maizy azy loatra dia ny tantara faharoa fa 7, ny 310 sy 410 zay hovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe: koa indro raha mampiatona ny andro aho ka tsy misy ranon'orana latsaka na saiko mandany tany ny valala na anaterako arety mandringana ny oloko, raha ny oloko izay nantsona amin'ny anarako ho avy anetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony, dia iaino any an-danitra aho ka hamela ny elona ary hahasitrana ny taniny. Amen.
rehefa mijery isika ny toko fahenina amin'ity tantara faharoa ity dia nitranga tamin'ny vanim-potoana izay navitany nananganan'ny mpanjaka Solomona ny tempoly. Misy elanelany eo amin'ny toko fahenina sy ny toko fahafito, ary ao anatin'izay elanelany izay nefa ny toa ahitanao fa ao manaraka Andriamanitra, mitantana ny zava-misy izy, ka na ny fananganana ny tempoly na ny tontolo ny ainan'i Jerosalema dia inona ny zavatra mitranga eo an-tanan'Andriamanitra avokoa ireny rehetrarehetra ireny. Tsy tamin'izany vanim-potoana izany ihany akory, fa rehefa mijery ianao dia mandraka ankehitriny ny Tompo Andriamanitra eo miazona ny zavatra rehetra ary te haneho ny fahasoavany sy ny famindram-pony. Fotoana sarotra ny ainan'ny zao tontolo zao ankehitriny, maneran-tany. Tsy lazaina amintsika intsony ty areti-mandoza coronavirus ity, fa ny zavatra anankiray koa nefa izay tiana havohitra indrindra dia ny mampiseho fa eo ny coronavirus, fa eo ihany koa ny fahotana izay areti-mandringana ary mampatonga antsika hita hoe tena aretina mikiky, araka ny hira zay anankiray milaza an'izany hoe aretina mikiky mandoza. Saingy ny fahotana matetika tsy de resahana roatra, atao somary ankilabao ihany resaka io, indrindra moa amin'izao taonjato faha 120 zao zay hivelaran'ny fahaiza manao ny teknôlôjia avolenta sy raitra, fa eto ny tena mbola tiana averina fa tena sarobidy ary tena zavadoza ny fahotana. Raha miverina tsika amin'ilay tantara faharoa toko fahafito ny 7:10 zay voalaza teo, koa indro raha mampiatona ny andro aho ka tsy misy ranonorana latsaka na asaiko mandany ny tany ny valala na anaterako areti-mandringana ny oloko na anaterako areti-mandringana ny oloko. Jero tsara fa eo nanaitra mihitsy izy io ary nampatongatonga saina. Andriamanitra, Jehovah-Andriamanitra no miteny hoe na anaterako areti-mandringana ny oloko. Inona ny dikan'izany? Jero tsara ange, Andriamanitra manaraka, mahita ary manara-maso ny zava-misy rehetra eo amin'izao tontolo izao. Ary ao anatin'izay indrindra ny mampatonga antsika tonga saina fa io zava-misy rehetra io Andriamanitra manaraka ary mahita. Ary ho valiny zay, ho toyiny zay ihany koa no mampatonga azy nanao kika mihitsy hoe raha ny oloko zay nantsoina amin'ny anarako. Eo amin'ny 4:10 misy matoateny 4 zay nitononon'Andriamanitra. Ny anankiray voalohany manetry tena, ny faharoa mivavaka, ny fahatelo mitady ny tavako, ary ny fahefatra miala amin'ny ratsy fanaona, zany hoe mibebaka. Reo no tononon'Andriamanitra ary reo no takiny amin'ny zanak'olombelona. Dia ao anatin'izay izy no mamaly rehefa manatanteraka an'ireo ny olona, inona no avaliny? Hiainy any an-danitra, hamela ny elony ary hanasitrana ny taniny. Ao anatin'izay no ahitantsika fa misy ny fanantenany, rehefa mitodika amin'Andriamanitra ny olona, rehefa manatanteraka ireo antso ambaran'Andriamanitra ireo. Fa ao anatin'ilay antso misy hevi-dehibe anankiray mipetraka nefa, tsy antso mitaky teny fotsiny, fa antso mitaky fandraisana andraikitra, mitaky fiovana ary mitaky fanapaha-kevitra.
zay ty tantara faharotoko fafito ny andin'ny fahefatrambin'ny folo ity ary eo no mampatonga atsika hijery mihitsy hoe ny fanantenana misy tenin'Andriamanitra raha moa milaza ao amin'ny jaona toko voalohany andin'ny fahasivy amby roapolo ange indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra zay mitondra ny fahotany zao tontolo izao zany hoe ny fahotany olombelona efa netiny Jesosy Kristy ary vonina izy hanafaka hitondra fanavotana ary motsy mampatsiaro atsika ilay marary ny paralysisa voalaza ao marika toko faharoa inona no nitranga tamin'ilay marary ny paralysisa Jesosy Kristy ny teny taminy voavela ny elokao fa tsy vitan'izay hoy izy hoe mitsangana betao ny fandrianao ka mandehana ny zavatra anankiray izay mivoaka ao anatin'izay dia ny fahatsapana fa miaraka ny famelan-keloka sy ny fanasitranana tsy zavatra anankiroa samihafa akory fa tena miaraka mamela eloka ny tompo ary manasitrana izy tian'Andriamanitra ho tanterahana amin'ny firenetsika izany mamela eloka izy ary manasitrana izy fa ireo matoateny efatra zay nitononitsika manandanja be ireo raha ny oloko izay nantsona menarako ho avy hanetry tena hitady ny tavako hiala amin'ny ratsy fanao iaino any an-danitra hamela ny elona ary hanasitrana ny taniny ry malagasy andao re hiverina amin'ny tompo hoe andao hiverina hitodika amin'Andriamanitra hiala amin'ny ratsy fanao hibebaka rehefa mijery ianao dia misy ny zavatra mitranga ankehitriny araka ny filazan'ny tanora hoe tsy milamina betsaka fa ny symptôme na ny fitrangany ivelany no hitatsika ankehitriny ao ny herisetra ny fahavetavetana ny fitiavatena ny alatra sy ny kolikoly sy ny sisa symptôme reny fa ho ambadika ilay fahotana zay mikiky ary io indrindra amin'izao vanim-potoana izao no tiatsika hanatonana an'Andriamanitra ry malagasy avana andao hiverina tiatsika ny tompo ary mila atsika hibebaka hanolo-tena ho an'i Jesosy Kristy indray fa anio ny tena tiako hiaviana dia antso ihany koa ho an'ny mpitondra fivavahana rehetra antso ho an'ny mpitondra fivavahana satria anisan'izay mety ho ao anatiny zany fahotana mikiky izany ihany koa tsika ny fitranga indraindray ohatra ny ataontsika mety ho maivamaivana amin'ny alalan'ny ambo-po amin'ny alalan'ny fitsaratsarana amin'ny alalan'ny fifanenjehana misy zany ary eo ny mampatonga atsika hijery mihitsy hoe mila mitodika miverina mibebaka amin'Andriamanitra indray isika mpitondra fivavahana ihany koa ary eto indrindra ny mampatonga atsika atsiaro hoe vanim-potoana izao ny zava-misy ao amin'ny firenena vanim-potoana mampatonga atsika hiverina hanetry tena hitady ny tavan'Andriamanitra hifona hiala amin'izay tsy araka ny sitrapony mahatsiaro any zava-nisy tany Amerika Atsimo tamin'ny firenena anankiray zay tena niaina ny zany mihitsy koa nisy ny atao hoe fiangonana zokiny koa tany fiangonana zandra fa na tsy ary tena izy ireo voakasika ny fanahy masin'Andriamanitra ary tena ny fanantona dia nanetry tena ny fona ny ankilany nanao hoe mifona aminareo zay fa nitsara anareo ny andaniny koa nanareo mifona aminareo zay fa nanenjika anareo niverina ny fifandraisana ny araka nanetry tena ary dia nitodika tamin'Andriamanitra zay ny nampatonga an'Andriamanitra nanasitrana ny tany mila izantsika malagasy koa ankehitriny raha ny oloko zay nantsonina amin'ny anarako zany hoe ny oloko ny tsika mpanompon'Andriamanitra amin'ny voalohany isika nasain'Andriamanitra manetry tena mibebaka miala amin'ny ratsy fanao miverina aminy andao isika mpanompon'Andriamanitra andao aka fotoana hiaraka hijery hoe inona indray no tiany tompo ahatonga atsika tena
hiray fo ary tady ny tavany. Inona ihany koa ireo tokony ataotsika mba handraisana anjara amin'izao ezaka misy izao? Asa ny fanabeazana, ny fampaherezana, ny atonga ny malagasy mihitsy tena hoe ao anatin'ny firaisan-kina. Manomboka amintsika, manomboka amintsika mpanompon'Andriamanitra, mpitarika ara-pivavahana izany. Ndao re, ndao fa sarobidi ny fahasoavan'ny tompo. Andetsika hiaraka hivavaka, andetsika hiaraka metraka izany eo am-pelatanan'ilay tompon'ny tompo, ary anomboka mihitsy amintsika mpitondra fivavahana ny fibebahana. Ndeha hiara hivavaka sika. Misaotra ry Tombo Andriamanitra eo noho ny fitiavanao, miteny ianao, ary na ny kika nataonao aza hoe raha ny oloko, antsoina amin'ny anarako, ho avy anety tena, hitady ny tavako, hiala amin'ny ratsy fanao, hiaino any an-danitra, amela ny elona, ary anasitrana ny tanina. Zany no fanirianay tompoa. Enao Jehovandriamanitra manasitrana any Madagasikara. Mamindrafo tompo, vonjeo ny firenenay, meteza hiasa ry Tompo Andriamanitra eo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no ametrahana izany. Amen. Dia misaotra antsika rehetra nanaraka izao fandarana izao ary dia mbola hitoy izany mandritra ny fotoana lavalava 4 andro arak'izay voalaza hoe hatramin'ny vanim-potoanan'ny Paska. Ho amintsika rehetra ny fahasoavan'ny Tompo.